enganeka mba hanana foto izany izy atahorany ahy sy hitandremany didiko mandrakariva mba ahita soa izy sy ny taranany mandrakizay. Dia ho torino mitoko fa ty andiny fahinam-bola. Amin'ity andro an'io ity dia manana zavatra andrasana amintsika Andriamanitra. Maro toy ny ray eo anivon'ny vahoakany mijoro ho toy ny ray eo anivon'ny vahoakany Andriamanitra. Ary amin'ny maharay azy no hitakiny inona lizy fanompoana mahatoky avy amintsika. Dinio ny fiainan'i Kristy. Ary Kristy dia niteny mihitsy ao amin'ny Jaona 4:9-10 manao hoe tsy nidina avy any an-danitra aho mba hanao ny sitrapoko fa ny sitrapony izay naniraka. Tao anatin'ny Kristy izany toe-tsaina milefitra maka ny toeran'ny mpanompo mahatoky izany. Dia Andriamanitra ihany koa leraintsika izay any an-danitra dia miandry an'izany amintsika tsiraray avy. Mijoro ny lohan'ny taranak'olombelona izy manompo ny rainy Jesosy Kristy io, ary izy no ohatra mampiseho izay tokony ho toetry ny zanak'Andriamanitra rehetra. Ry havana malala, tanjona anankiroa no nahatongavan'i Jesosy teto amin'ity zao tontolo zao ity. Voalohany, ny hamonjy ny olona ho afaka amin'ny fahotana, ary ny faharoa dia ny haneho ohatra ho an'ny olona rehetrarehetra. Zay nahatongavany olombelona tahaka antsika, dia ny hanome ohatra ho antsika, ka tokony hanaraka an'izany ohatra izany ny mpanaradia azy rehetra, kristiana izany, ary ny olona rehetra ihany koa. Ny fankataovana izay nasehon'i Kristy no takian'Andriamanitra amin'ny olombelona rehetra ankehitriny. Ny fiainan'i Jesosy dia natao ohatra ho antsika, ry havana malala. Ary miteny izy ao amin'ny Salamo 119:4 manao hoe ny hanao ny sitraponao Andriamanitra no sitrako, ary ny lalànao no ato anatiko. Ry havana malala, ny haniko Jesosy Jaona 4:4 dia ny manao ny sitrapo izay naniraka sy ny mahavita ny asany. Toy izany ihany koa ary no tokony hanompotsika an'Andriamanitra, izay feno fanoloran-tena indrindra amin'ny fankatoavana azy no tena manompo an'Andriamanitra. Ary izay rehetra teo zanany lahy sy zanaka vavin'Andriamanitra dia tsy maintsy manam-porofo ihany koa fa mpiara-miasa amin'Andriamanitra sy Kristy ary ny anjely lanitra izy ireo, ary izany no porofo anehoana azy fa mpanompon'Andriamanitra, zanak'Andriamanitra izy. Ny tanjona lehibe kendren'Andriamanitra mantsy dia ny hisedrany olona amin'ny nanomezany azy fotoana hamolavolana ny toetra mampanana, famolavolana toetra, fanamboarana toetra, tsy hividianana ny fitiavan'Andriamanitra ny asa tsara izay ataontsika, fa mampiseho kosa fa manana izany fitiavana izany ao anatsika isika. Rehefa milefitra amin'ny sitrapon'Andriamanitra isika dia tsy hiasa mba ahazo ny fitiavan'Andriamanitra tsy akory, fa manam-porofo kosa ary mampiseho fa miaina amin'ny fitiavan'Andriamanitra isika. Ary havana malala, tsy toy ny ray aman-dreny ara-nofo zany izy io, hoe ianao raha tsy manao an'izao ianao dia tsy tiako ianao. Dia rehefa miezaka le zanaka dia arakarak'izay koa no hitiava le ray aman-dreny azy. Tsy izay Andriamanitra, tsy ny asa tsara ataontsika no hitiavana antsika, fa manao an'le asa tsara antsika, mankatao azy tsika, satria nahoana? Efa ao anatsika ny fitiavan'Andriamanitra. Sokajin'olona roa ihany, raha izay zany no jerena, no misy eto amin'ity zao tontolo zao ity. Voalohany dia ireo izay mandika ny didin'Andriamanitra, ary ny faharoa dia ireo sokajin'olona izay mitandrina ary makatoa
izany didin'Andriamanitra izany. Dia nataon'i Jesosy zahany Kristy toetra ny olona rehetra raha mahatoky izy na tsy mahatoky amin'Andriamanitra. Dia hoy izy ao amin'ny teniny hoe raha ty ahy nareo dia tandrina ny didiko hoy Jesosy. Izay manana ny didiko ka mitandrina izany dia izy no tia ahy. Amin'ity andron'io ity andeha mba hiainana izany teny n'Andriamanitra izany, satria efa ao anatintsika ny fitiavana an'Andriamanitra dia miseho zany amin'ny asa tsara izay ataontsika ary miseho ihany koa amin'ny fitandremantsika ny didiny. Andeha hivavaka isika. Raina izay ny an-danitro, misaotra noho ny amin'ny teninao. Tsy vitanay ny tandrina ny didinao, tsy vitanay akory ny nanao ny tsara, ary apôstôly Paoly mihitsy no efa niteny fa tsy ny tsara izay sitrany no ataony fa ny ratsy izay tsy sitrany no vitany. Matetika ihany koa izay dia mba te hiezaka hanao ny tsara kanefa ny ratsy mandrakariva no tanteraka. Tompo, ovay mihitsy ny toetra ao anatinay ao, ary aoka ny fitiavanao mihitsy no hameno ny fonay tsirairay avy, ka iseho eo amin'ny fiainanay izany fitiavanao izany. Amin'ny anaran'i Jesosy, amen.